mahery tatoato naizako hoe mahery marina madame la ministre teo iny madame Fanny Soarnevo avy amin'ny Fanny Soarnevo hororon-tany eto mampangovotra tany ty hororon-tany tremblement zao tonga Madagasikara aty mitsapopo vidéo rakandroany mandeha aminareo mandeha amin'ny frère mon colonel Patrick sy anareo zay tena pody radio yawa anareo matahotra ny Fanny Soa zany zany izy io vidéo aty misy an'izao misy vocal miboaka ary misy Fanny Soarnevo matonga raha jiaby raha io olo hafa io tadiavindreo ministre motramotraka andeha eo ministre mety atao gauche droite amena mony ministre tsy mahay raha ata teny vazaha tsy hay ministre Fanny Soarnevo mila ministre mafy maresany iny ty zaho miteny an'izany maro ministre fitsarana nandalo teo fa Fanny Soarnevo phrase tonga de phrase juridique internationale mahay ary miasa io problème tsisy miteny hoe amin'ny fitsaranao zany ao amin'ny lalanao foana ministre amin'ny lalanao ao ireo tsisy miteny hoe azapodinareo ministre ny jirama azapodinareo ministre ny hydrocarbure azaverinareo ministre ny transport azaverinareo ministre ny sport ministre ny tourisme azavery tsy agny ao amin'ny Fanny Soa amin'ny lalana hita mitsy mibaribary fa Madagasikara zany tena olo tsy haiko na olo mavozo lalana moa zany sady tsy manaja lalana sady tsy te hanaja lalana zao mon colonel Patrick koragna ty tsy ataoko ela mandeha aminao fanambarana tsy mety vita yawa izy koa fa misy teo nandeha remaniement lave gouvernement iny izy miboaka zao hoavy amizay fa hoavy fa mandeha entretien ao andreto primature gouvernement vaovao re de ino koa anao fa avy koa isanandro milaza tsara mba nteny hoe mba tombotsoa ny public tombotsoam-bahoaka hoe mba tiako mba maheno hoe amboary lalan-tany fa simba lalana amboariny radio igny heritona avana de simba zay tena tokony tereninao zao lalana namboariny radio diaby io Antananarivo eto Antananarivo moa kitako maso misy tamin'ny jeu des îles zay francophonie igny tsy ampy taona raiky loka ambopo 67 efa karaha piscine ma diaby potika diaby tokony mba zay teneninao hoe fanavozana raha nareo tena fanavozana marina amboary lalana diaby tsy mba miteny amboary Majunga RN4 eny RN6 mialambondromamy jusqu'à Ambanja mba zay tokony tenenao fa isanandro problème nao manokana miady rery za hoe zao hoe proma L20 et la 20 tsy haiko la 13 la 17 la tsy haiko tsony anao milaza tsy tia mafia mon colonel nefa anao temerina ny radio mafia koa za monko de miteny za olona madio rehefa mipody asa mipody radio reny raha mipody eto reny any mako any tena ty tanjona anao any anao tsara masamy teny radio mihitsy na de kely aza teo mody raha mamy raha vatomanga andro anarinao injalipinao tolona ny vahoaka igny anao tsara mba miteny radio mihitsy nefa anareo vao tonga zao fa izy mangalatra koa anagadra olo tsisy raha manjadojadona manao raha tsy mety koa fa la mandeha fividianana fa nareo tsy maintsy lany azafady Maranyty ao anatin'ny hitako maso ianao ireo tsongotsongom-baovao izay omaly ny maraina ihany koa hoentina aminao anatin'ity atao hoe fotoana vitsikely ity kanefa mety alinanao ihany koa hanasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany teratany vahiny misy 3 avy amin'ny firenena samihafa ahitana vehivavy sivy novo sambotra tetsy Ambato Miravavy taorianany angom-baovao momba ny orinasa iray izay nampiaya ny ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia voalaza fa mampiasa vahiny maro tsy ara-dalàna no nisy ny hetsika zany nandritra ny fisavana dia nahitana solosaina misy 70 ary hita fa tsy nanana taratasy ara-dalàna hipetrahana eto Madagasikara ireo voasambotra araka ny fahafitam-baovao hatrany no tazomina anaovana famitorana moa izy ireo raha nogazana kosa ny fitaovana
mikasika an'ity vaovao iray ity ndray dia somary vaovao tsy dia fahita firy ihany koa ary nahitany tsy fahita tahaka an'le mahandro hanina mitsiny be rehefa resa vaovao hafahafa tahaka an'ity ho tenena aminao ity dia tahaka an'le manapozana tsy apozana tahaka an'le le salady natao ro mazava aloha zany fa dia hafahafa ihany izy ity kanefa ho tantaraina aminao nisy eona sito mahery tao mahajanga zany ny maly ariva tokony tamin'ny enin'ora teo eo araka ny fampitambovoatrany teo akaikin'ny concours da mahabibokely raha ny vaovao voaray zany mpanedaka telo lany voalaza fa nanendaka firavaka volamena anam-pandalo iray zany ka ny fanenjehan'ny fokon'olona roa tamin'ireo jolona no latsaka tao anaty lavapiringa ny tokantrano iray nandritran'ny fiezahana itsoka sy afina raha ny fanazavana ka nosambory potsiny tonga tena toerana na polisin'ny UIR nandray antanana ndrara raha mbola karona kosa ilay ray tafaporitsaka kasika ny vaovao kosa ny vaovao politika no amizatsika an'izany dia voahodina ireo vaovao iparitaka ohatra ny ministra teo aloha voahodina ny vaovao ohatra ny ministra teo aloha ny ando Ravaltera zany voahodina ireo vaovao miparitaka ary tsy nisy lahatsoratra fanehoan-kevitra navokako mifandraika amin'izany ohatra ny itya ministra teo aloha ity zany raha nyresadresaka zay nafanaovana ity ministra ny angovo teo aloha ity moa izay nambariny colonel Patrick Randria Mamonjy taon'ny pejiny fa isan'ireo niaran'ny fandrahoana nataon'ireo nambarany fa mafia amaranatsika nyity vaovao ity dia ho any ivelany kely sika dia ho any amin'ny firenena atao hoe mandroso atao hoe tsy mandroso etsakirana zay tsy hita zay tena marina tsy aizy zany fa tsy a Korea Avaratra izay anisan'ny vaovao efa elaela kely moa izy ity voafidy ho filoha indray i Kim Jong-un zany voafidy ho filoha mpitondra ambony indrindra ao Korea Avaratra i Kim Jong-un tsy nisy mpifaninana izy tamin'ity fifidianana ity ary ny ekeny sombam-bahoaka fito amby valopolo sy eninjato ho folohan'ny voameran'ny raharam-panjakana izay toerana ambony indrindra eo amin'ny fitondrany natao ny 12 martsa io fifidianana io nandritran'ny fivorian'ny antenimera tany an-toerana herinandro vitsy zay nefa voafidy ho mpitarika ny antokony misy azy Kim Jong-un zany ary izao voasafidy ho folo zao indray ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo no efa teo amin'ny fitantanana ny Korea Avaratra ny tenany orkla azafady aloha azafady tena reraka misy manenjika anao fa zao aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Teria taizany nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilarapitso valio aloha raha tsy inonako ay hitanao zany ianao ihany tena valy azy ry namako ny tranom-pody no vitany vava fanofanovana kosa antsika rehetra miaraka fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toetsainy namaraina na atoandro na hariva top radio fonafona fandarana kapbendy lorana ny araba topolasy topoko avy miarabanao tokrafalmana miarabany Brito miarabany zalatsy ambadikatsy arabany ihany koa ianareo piainy zay manaraka tsy tapaka ny onjam-peotsika ataontsika ohatra ngezany mihitsy ny toraka ny araba ty manao somala azakazaka be mihitsy satria miazakazaka ohatra zany ihany koa ny raharam-pirenena io mpiandrasana ny gouvernement tsika raha tsisy mifiovana mety amin'ny tian'io ty kanefa nisika hoe tsy mitombo teny fantatsika fa dia andrasana mpitonina aloha zay gouvernement ho avy eo fa ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mila mailo be fotsiny amin'ny resaka tsy fandipahalemana fa ohatra mirongarongatra kely izy tato ato ry tokora fahalamanana nitoraka ny manendaka ny vakitrano sy ny sisa sy ny sisa eo ihany koa moa reo karazana fanohan-kevitra amin'ny fono asa ataontsika hoe fanakorontanana itseroa dia zay hoe mila mailo dia mila mifampatoky ina moa le fampatokisana hoe mampitaingana ny zava-mitranga any amin'ny mpitandro ny filaminana zay le izy sa mba manao andro maso makasikasika an'izany fa isarentsika ny ataontsika hoe tondratsika ny raharaha aloha amin'ity marainy ty ry tokora fahalamanana mikasika an'ilay ataontsika hoe
paikady ve sa tetikasa ny filazany eny eo anivon'ny banky iray foiben'ny Madagasikara satria resabola zany ty iny vola hony nozatry ny fiainana de aloha mba ho resahana kely mikasika an'io efa misy ny fakakevitra maro samihafa satria misy ny everina zany hoe metra ny vola le soratra amin'ny vola iny zany arivo ariary ena zany le zéro be rabe reny mba tena hoe tsisy hoe roal zany mba arivo ny ambony rena de midina ambanimbany eo zany inona ny hevitra zany ahoana ny fiatraikan'izany isan'ny nisy fakakevitra teny Akatso teny tamin'ny omaly éducation monétaire moa ny tena filazan'le izy fa mandeha koa ny fanakevitra samihafa ny anivon'ny tambazotra sosialy mikasika ny zavabaovao nanangonango natotanisa ihany teo anivon'ny banky foibe mikasika le fanakevitra nandeha eny amin'ny réseaux sociaux zany litokara falimanana ohatrany hoe miabo ihany aloha le fitopolo isan-jato no hoe mangasitraka zany an'izay hoe fanovana ny mety rafitry ny vola zay raiky amby roapolo mbola misalasala de endrika anankiray zany aloha hoe amin'ny lafandray fanavaozana fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa mila fanabeazana be io tena hoe fanabeazana ara-bola sy ny hoe manodidina azy satria mety ho vaovao ihany amin'ny olo-pirenena mety hiteraka hiaraka io zavatra hoe mbola misy misalasala io fanezanana zany tsara ny manavao satria miasa koa tsika maka ny hevitry ny teknisiana na hoe ahoana no fahitany inona no fanazavana afaka hoentina manodidina an'ity resaka rafitra ara-bola zay everiny eo anivon'ny banky foibeny Madagasikara ty ho atao miasa tsika miantso Andriamato Jean-Jacques Ratsetson zay mpahay toe-karena ary manana ny fomba fijeriny ihany koa mety ho fanazavana mety hanampy ny mpiaino miarabanao président Jean-Jacques Ratsetson amin'ity marain'ity miarabanao Andriamato Roland miaraban'ny technician-nareo de miaraban'ny fiangonan'ny fandarana Top Radio eny ary isan'ny ataontsika hoe mandeha ary somary lafin'ny teknika kokoa ary mahakasika ny lafin'ny toe-karena indrindra fa ny vola ny mikasika ny rafitra ara-bola zany zay ataontsika hoe vinavinina tetikasa ataon'zareo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara zany hoe amerina ho arivo ariary ny ataontsika hoe ahoana filazana zany tokony fahalimanana hoe ny fiatrambony amin'ny vola fanontaniana mivantana Andriamato Jean-Jacques Ratsetson ianao de isan'ny mpahay toe-karena indrindra fa milafiny ataontsika ara-bola ihany koa inona ny mety fifandraisan'io amin'ny atesaka hoe vidim-piainana na ihany koa amin'ny fahefa mividy tena tsy misy ninona ifandraisany amin'ny vidim-piainana sy ny fahefa mividy fa vomaika ampifandravandra ny malagasy tsiraray ny fahantrany ny zavatra tsy tenin-drareo mialoha nge de hoe zaraina roapolo koa ny karama dikan'izany raha androany ianao mandray smigy 3 hetsy ariary de lasa 5,000 sy 1,000 ariary iny fa tsy hoe 3 hetsy akory ny karamanao raha ny olona zany maro mandray smigy de andray 5,000 sy 1,000 zany e 5,000 amin'le 1,000 no raisiny isam-bolana de hitany moramora kokoa ny fidiny iny hoe ay le aza ay ve tena ohatr'izao ny fahantrako raha kapokambary ary zao ohatra hoe eo amin'ny tsy fantako aloha za tsy mividy kapokambary za miambogony any rehefa mividy vary ahako za manana fahefa mividy fa asa ataontsika hoe efajato ariary eo ny kapokambary valonjato izy ny tena marina zao valonjato valonjato zany ndrasany hoe valonjato zany de lasa ohatrinona moa zany ny kapoka raha valonjato lasa efapolo satria mizara lasa efapolo ariary raha valonjato de lasa efapolo ariary de eny daholo le dia efapolo atsananako kapokambary ihany azoko vidina tsy afaka mivita kapokambary rokory ary ny busy 900 ariary lasa 300 ariary mbola be deabe ny andeha tonga tsy manana 300 ariary kory le aza vomaika mivandravandra fantranyle olona mirediredy manao an'io teknokraty anao kravaty ny kanjo tsara lafo be ny kanjony
fa tsy mahita ny réalité any terrain. Fa ny olona mety manontany Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson hoe fanao ve le zavatra toy izao sa zava-baovao eto Madagasikara? Tsika moa zao anatin'le ataontsika hoe lalatsainy le atao hoe fanavoazana ka mety hoe fanao amin'ny toerana samihafa ve ny zavatra toy izao sa hoe zava-baovao eto Madagasikara? Fanao io any amin'ny tany Zimbabwe. Zany hoe nisy fiakaram-bidingetana be loatra. Tsy voatoatra ny gouvernemanta. Eto ange tadidio fa natonga izy tsy any amin'le fotony le olana no randrasana azy. Fa raisina aty amin'ny savorivory aty ambony aty. Io nge raha zaraina 20 e. Raha amin'ny ohatra ray akaiky tamin'ny natongavan'ny euro tany Europa. Karazany zaraina 7 ny vola frantsay satria ny 1 euro la égale 6,55 francs na ataontsika 7 francs zany. De karazany zaraina 7 ny vola frantsay zany. Any a Frantsa ny olona mianatra any akamarony. Maikajy. De mandeha le izy fantarika inflation io fiakaram-bidingetana io. Satria zany petraka tany ditako tsara io satria talohany natongavan'ny euro 1 franc mofray tany a Frantsa. Fa vao tonga ny euro asa 10 taona 20 tatorina lasa 1 euro vidin'ny mofray. Zany en fait misy karazana mémoire collective eo famatotra amin'le vola taloha ve fa lasa vetivety de lasa ny franc lasa solon'ny euro de ny 1 franc lasa 1 euro. E zavatra hitsangy eto de ohatr'izay ko satria raha hiteny ianao zavatra 30 zany 30 zany nge tsy tany olona tsony fa tsy vola tsony de raha misy mivarotra hoe zavatra tokony 30 ataony 50 tsy hitakory zany ohatrany hoe tsisy dikany nefa misy dikany be ny elelelany. Atsika efa zatra an'le 50 tsisy valeurany. Atany amin'ny 500 raha tsisy valeurany. Vola arivo androany tsy misy valeurany. Ny arivo nge efa nisolo ny ariary zato, ny ariary zato efa nisolo ny ariary. Koa hoe vao mainky amin'ny savorovoro sain'ny olona a Madagasikara. Ny banky foben'ny Madagasikara etsakila nefa Andriamatoa Jean-Jacques Ratsetson manao fanazava-kevitra maka toa hoe manao tsapa-kevitra ary mahita ihany koa fa ohatrany hoe miabo kokoa ny fandraisan'ny olona an'le rafitra rabola vaovao io satria raha ny ato tanisany voaka zany tamin'ny omaly raha ny fahitanjareo de efa tany amin'ny 7,7 ny mpaneho hevitra zany dia ataoko amin'ny teny frantsay favorable amin'ity zavatra irosony ty. Izy ireo fita valopolo isanjaton'ireo olona nianatra daholo ireo teknisiana sidina daholo tsy mahafantatra ny réalité amin'ny terrain. Io nge vao mivoaka io na zay tao amin'ny KMT fotsiny ara no niadevitra amin'io tena vola be dibe nefa olona nianatra daholo tao de misy amin'izany teny hoe raha 300 000 zany nianatra 100 000 zany sy ny volako any amin'ny 6 mihitsy rehefa valopolo isanjaton'ny malagasy afeko sara valopolo isanjaton'ny malagasy tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny na zara fa mahay manoratra zara fa mahay mamaky teny asanareo izara 20 izy ny rehetra ao amin'ny fiainany. De ahoana ny fomba anaovana azy raha tena maro zany efa fitsapana evi-bahoaka ataovy référendum fa fa tsy tafafitsy io redy na olona intellectuel na masturation intellectuelle fijeriko an'io. Mbola veriko foana fa ny kapoka zany raha ny efapolo milliard vao mainka mivandravandra eo amatin'ny gasy tsirairay hoe aile za tsy manana efapolo za fa manana efapolo ifanana kapoka ray fa tsy afaka mividy kapoka roa na telo akory. Ny fahantany eto nge efa fantrana tsy hitako tsony zay fomba ilazana azy io resaka hoe natitaka Zimbabwe zaina koa fa raha fanana amin'ny lasa Zimbabwe tsia tsika tezony efa Zimbabwe eto atao fomba rehetrarehetra izana ny vola arapakely azy tsy zay kory ny ampiovan'ny fiainan'ny olona fa vao may ao io ampivandravandra ny antran'ny olona tsirairay. Ary sao de ao ambadikaely sao de mba
mety hoe isan'ny paika mba ahafahana manarona tsy hoe manarona moa zany reo vola any ambadika any mety anaovana famitsim-bola amin'ny asa fampiororona sy ny sisa dia isy mazava loatra fa tsy maintsy isy any fanotana vola vaovao dia mety ho taraiky any regny karazana vola be mety hitosaka ao anatin'izany mety ho fanakorontanana asa fampiororona satria ohatra mifanandrify amin'izany ataontsika hoe zavatra misy amin'izao fotoan'izao le contexte ny voanty hoe everina anaovana rafitra arabola zay avoakan'ny banque foibe any Madagasikara ty raha izay ny antony any dia afaka manova vola fotsiny fa tsy atao zaraina roapolo izy dia atao arivo ariary ny vola ambony indrindra satria mampisavorovoro ny sain'ny olona io explosion sociale eto tsy explosion sociale eto satria voalohany tsy ho azon'ny olona tsy miteny mihitsy manarafy zaraina roapolo izy ny karaha manao réflexe ny olona voalohany natao aminay any hoe hoay tia mitondra arivo ariary be dia be rehefa andeha tsena tsy azon'le olona tsy hitondra arivo ariary be dia be nao satria karaha manao koa zaraina roapolo eo ihany eo dia ozy hoe sady antany vola be manova an'le vola no hitondra savorivory isy explosion sociale leto satria vo maika le olona ho tonga saina hoe anefa za ty tena tsy manana ny efa nidina telopolo ariary ny bus mbola tsy afaka mandeha bus fa mbola mandeha tongotra ny ataoko ny vary amin'ny kilao ataontsika hoe 3 arivo ariary ny kilao ny vary lasa 50 sy ny kilao ny vary tena 50 hoe kilao vary dia tsy manana satria ny ohatran'ny olona 50 zany any tsy vola rapitra lasa eny am-pelatana le 50 efa lasa tsy mahazo eninina zany nge zavatra hitrangety resaka psikolozika io tsy tonga ineny satria tsy manome fahefa-mividy ny malagasy eny ary lany vola fotsiny ny fanjakana anova vola efa le zavatra ao ataony hitondra loza eto amin'ity fireneny ty eny ary so nabe-dehibe anao andray matao Jean-Jacques Ratsetson tona zay fanazavana foy nefa mazava ary entitra zay mikasika an'ity rafitra vola vaovao zay efitra hoentin'ny au niveau ny banque foibe ny Madagasikara ty manaraka anao mbola antsona dia miresaka lavalava eto amin'ny plateau fa ny amin'ity marainy ity aloha dia makasitraka atao anatin'izay fanazavana izay eny ary zay le izy ry hitoko raha falimanana zany raha ny hevitry ny mpahitrakarenana anankiray kokoa zany iny ie dia misy moa zany etsakilany etsy rehefa hoe misy fanovanana misy fiovana tsy maintsy eo foana aloha zay misy somary atao hoe résistance au changement zavatra pitrangy zany aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra toy ny hoe misy fiovanana na fitantanana fomba amampanao na sisa misy zavatra efa nahazatra dia le miala amin'ny mahazatra zay dia efa tonga hatramin'ny farafiteny zay teny zay dia hoe ny soratra no miova fa ny hoe vidim-piainana sy ny sisa zany tena tsy hoe midina na hoe ahoana fa ny anatin'le fikirakarana ara-bola ary mety hoe avy maika hanahirana raha zay firesan'izay hoe ny tsakilany eo amin'ny banque foibe ny Madagasikara dia hoe mampahazoazo aina koa ny ariary zavatra io dia mbola narahana moa amin'le hoe fahasalaman'ny tahiry eo amin'ny vola vahiny eo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara nanomboka tany amin'ny volana desambra teo amin'ny hoe roa faingo 3 miliary ao zany dollar no réserve en devise teo amin'ny banque foibe ny Madagasikara aty amintsika amin'ny teny zao zany efa fakatra 3.7 amin'ny milliard de dollars ny réserve en devise ny fahazoan'ny banque foibe tena hoe tao anatin'ny folo taona mbola tsy nisy an'io tsy nahatratrany io tsika zany io zany ny karazany hoe record na hoe ambony indrindra tamin'ny hoe tahirim-bola vahiny amin'ny lafindray hoe manome aina ny ariary ny volantsika ao anatin'ny hoe tsy hena ny fifanakalozana ara-bola na ilay hoe mity zany ty amin'ny lafindray dia eo manko no mahatonga an'le fisalasalana koa ny olona hoe raha mahazo aina ny ariary ina moa zany ny antonantony mahatonga an'le hoe mbola hidirana ao anatin'ny rehefa merana ny vola avo indrindra ho arivo ariary resantsika amin'ny fotoana manaraka zay fa iny moa zany ny fampidirana ihany ao anatin'le izy araka ny nambara teo hoe mba mitondra aloha hevitra anankiray tsika anisan'izay satria zavatra hiseho ary mbola hiseho satria mbola hitohy le ataontsika hoe fiainana fakakevitra ataon'ny banque foibe ny Madagasikara tena amin'ny anjera manontolo izy nahitana mpianatra mpampianatra sy ny samihafa satria ny sokatra moa zany le izy no azo lazany hoe ny satarana zao hoe ivelan'ny efitrano ivelan'ny banque foibe moa zany tamin'ny fampahafantarana voalohany nataony zareo dia mitety zany hoe ivelatra amin'ny sehatra hafa io karazana ataontsika hoe fakakevitra iteo inga Jean-Jacques Ratsetson moa dia efa nandroso ataovy référendum iteo ny amin'izany zavatra kasaina ho atao zany dia miany zany tsika mikasika an'iny asiana fainkely aloha retahina kely dia mba ho resantsika nyray mava fotsiny ty zavatra ty
mijolofotra mihitsy le ampamoaka angeritena zay tsy mitenina manenina eto tsy haiko hoe mampanenina ve raha tsy mitenina manao hevitra momba an'le izy tsika aloha tsy andraraka menaka amin'le ataontsika hoe zavatra efa midonaka satria de efa miteny zao hatramina lehibe n'androm-panjakana ministra miteny ministra teo aloha moa zany miteny zany a ataontsika hoe olona manana toerany satria colonel Patrick moa zany zao nisy ataontsika hoe nandrehandrehatra an'lizy kokoa eo ihany koa ataontsika hoe diaspora any ivelany any zay tsy fantatra moa ahoana fomba zahoany zareo vaovao vao fandalitra very zareo sa hoe tena mitompo teny tsy fantatra ve izy ao anatin'le izy a vitsivitsy izy ireo azo isan'andro ratsan-tanana nareo ataontsika hoe tena mpanovikovoka ny ivelany any a tena tany malagasy moa zany izy ireo fa mety efa mba mizaka zo-pirenena hafa ihany koa any ambadika any a mahita ny zavatra tsy filazan'ny olona eto a de misy moa fiteneny ena marina rehetra tsy filaza ka asa reo zavatra resan'ireo andiana olona ny ivelany andreo na ao anatin'le sokajin'le hoe filaza sa tsy filaza fa afa mandeha zany le izy de samy mandeha de manao réaction ny réaction anatin'le izy anisan'izany ohatra le ministra ny angovo zay ohatra fotontonona tao anatin'ilay vidéo farana ataon'ny colonel Patrick de naneo ny heviny izy tokony afaly ohatrany tsy de bebe miteny zany fa io zany hoe boto tena mivoaka izy mivoaka ny boto manahirana lay zavatra mitranga ary tena hoe ifandroritana lasa ohatrany hoe ny Facebook zany am'izao fotoana zao aloha lasa kianjanady am'ireo hoe mpifanandrana ara-politika de misy asaminy hoe olona ny amponja miparitaka avy eo ny oronam-peo ny orona tsara de misy mandeha fisavana ny amponja de mivoaka amin'ny tambazotra tserasera ka zay le hoe misy zavatra tokony ahitsy misy zavatra mila fehezana eto a betsaka reo hoe karazana mpamoaka sy fifanalana baraka maro samihafa tsy voatery ho marina izy ireny a ary tsy voatery ho diso fa ny olo-pirenena mila mamakafaka sy mandinika sy mijery hoe inona marina inona ny diso ahoana marina izy ty ny fitondram-panjakana ihany koa marina hoe malalaka ny fanehoan-kevitra sy ny sisa fa mila jerena ihany eo anatrehany hoe indraindray le izy efa tena mivoana tanteraka samina teny ratsy mamofady miparitaka any anaty tambajotra tserasera de araka le ndresana teo hoe tsy voatery ho marina reny tsy azo disoina zato isan-jato ihany koa fa zay le hoe raha misy ny tsy mety ny anaty fitondram-panjakana ohatra tena fotoana zao afana hoe mandiny tena manitsy andreo zavatra tsy mety a sy zavatra mety hoe mamofady any anaty fitantanandraha raha-mpanjakana any ka zay le hoe mbola tsy taritsika raha zao manatsara tsy manova tsy manitsy andreo mety hoe lesoka maro samihafa am'ilay fitantanana tia zay lay zavatra mitranga tsy afaka mihinana ambolony ihany koa ny olo-pirenena eo anatriandreny fa hoe mijery sy mandinika sy mamakafaka tsara ao anatin'izay raha misy ny meloka raha misy ny zavatra tsy mety tokony sokafana ihany koa ny fanadihadiana de misy zao lay anankiray lay hoe psaume zay tany anatin'ny tola hitanandreo hoe avocat bénévole psaume eny no ireny ampamoaka maro samihafa reny a de nametraka fitoriana mba hisina fanadihadiana eny amin'ny pako hoe manahoana ny fandehana marina sady iso tsy afaka tonga de anameloka andrakotsika na hoe anamarina andrabe fa zay le hoe ilana fanadihadiana ary ao anatin'izao mila hoe mametraka ny mangarahara ihany koa ny fitondram-panjakana Martin na idadafara ihany koa de isan'andro fanamariny tokony betsaka reny zava-boalaza tsisy afaka mitompo teny fantatra zany hoe marina sady diso fa mba ahafahana mijery hoe marina sady diso a de mba tokony anokafana fanadihadiana ny am'ireny resabe mandeha ireny a de raha ohatra moa diso le izy de mpanelo vavoatsy marina zany ny mpamoaka an'le izy a de tokony andraisana fepetra raha ohatra moa ka mitombona le izy de mitovy am'izay ihany koa tokony andraisana fepetra sy ampiarana lalàna zay nandika lalàna andalo anaraka dokamary tsika dia miverina manohy ny fandaharana